Eo amin'ny pejy toe-karena kosa any amin'ny faritra Atsimo Nosy any dia mihazakazaka amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ny distrika Amboasary Atsimo faritra Anosy amin'izao fotoana izao taorian'ireo tohana ara-masomboly avy amin'ny fitondram-panjakana nositrahan'ireo tantsato ao amin'ny komuna Ifotaka dia nahatratra 4 faingo 5 taona sahady ny famokarana masomboly tao an-toerana nahafahan'ireo tantsana mpiditra hatrany amin'ny 530 tapitrisa ariary zany tato anatin'ny herintaona efa miroborobo ihany koa ankehitriny ny fitoeram-pamokarana masomboly izay ahafahan'ny tapan'ny Atsimo Nosy mahaleo tena ara-pamokarana. Andriana Martina Sisetra Andrinabo. Tsy maharaka ny masomboly any amin'ny tapan'ny Atsimo Nosy izay mbola 3 sy 700 taona isan-taona no vokarina raha toa ka 2 taona ny filana ankabeny ho an'ny faritra Androsy Anosy. Antony nametrahany fitondram-panjakana paikady miaraka amin'ireo mpiara-miambin'antoka amin'ny fanetsehan'ireo tantsaha amin'izay famokarana masomboly izay ao an-toerana. Efa miroborobo tanteraka izany ankehitriny ho an'ny eto Anarafaly distrika Amboasary Atsimo. Tsy mionona fotsiny amin'izay anefa fa anisan'ny lahara-pamiana ny fampiroboroboana sy ny famboarana ny varim-piainan'ireo tantsaha ho faiza miatrika ny loza voajanahary toy ny Aitany aty amin'ny tapan'ny Atsimo Nosy. Malohan'izany mitohy ny fizarana masomboly maimaimpona ho azy ireo ka anisan'ny sitraka izany ity raim-pianakaviana ity. Zay zany tiankasitraha ay mitondra fanjakana kasitraha ay efa sy mionjo zany amin'ny fiaraha-miasany efa mionjo ary mifagnaraka maay zany ireo mandeha soa dia handeha soa zany ty fiaigna ay raha mijery ay mizany satria tena ara-dalàna. Misa 300 izy ireo no nisitraka ny masomboly avy tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tetikasa mionjo vatsy ny banky iraisam-pirenena vola teto. Tsy verimaina ny ezaka efa natao teo aloha amin'ny fanomezana masomboly toy izao raha ny fanazavana satria raha nahazo 5 kilao avy ireo tantsaha navita namokatra hatramin'ny 500 sy 400 kilao izy ireo ka nahafahan'ireo tantsaha teto Anjamavelo Ifotaka nampiroborobo hatrany ny seha-piariny. Fiainan'ny zareo satria hita teo fa rehefa nahazo an'izay 4 taona zay zareo 4 taona sasan'izay dia afaka reo nahazo vola mitetina teo amin'ny 30 tapitrisa satria rehefa mamokatra toy reo tantsaha reo dia vidin'ny tetikasa. Hitantsika amin'izany le fanovana zany ny fiainan'ilay tantsaha. Mizotra amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ny aty amin'ny tapan'ny Atsimo Nosy arak'izany araky ny vina ny Filo Andrajoelina ary tafiditra ihany koa anatin'ny andro fototra nofaritany. Ankoatra ny teto amin'ny komuna Ifotaka distrika Amboasary Atsimo, komuna maro misitraka tetikasa toy izao ato amin'ny faritra Anosy no notsidihana nandritry ny fanaraha-maso ny fanatanterahany ireo fandaharana asa ny fitondram-panjakana ny arahan'ny governorany faritra Anosy sy ireo mpiara-miambin'antoka tao anatin'ny 3 andro.